Tsika rehetra mpanaraka amin'ny fandaharana herisetra teboka indray tonga sondray ianao eto amin'ity fandaharantsika ity mandeha ny fotoana efa larana fahadimy amin'ny fandaharantsika sady ity hojerentsika androany ity karaha te hamerina hijery ny larana voalohany faharoa fahatelo faefatra ianao dia ao anatin'ny pejy herisetra teboka ao no ahitanao an'izany rehetrarehetra izany raha ny androany manokana dia hiresakitsika an'ireo fanontaniana apetraka ireo mpijery ao anatin'ny pejytsika ao dia any amin'ny tapany faharoatsika hiresaka an'izany hoe herisetra ara-bola sa ara-ekônomika izany inona ary izany ho ianareo fa alohan'izany rehetrarehetra izany aloha amaly fanontaniantsika dia manana vahiny tsy iza koa fa Irasolonjatovo Patricia Boudsoa chef de service ny fampaleovan-tena ara-ekônomika ny vehivavy avy ao amin'ny ministera am-ponina mandrosa ianao miaraba anao aloha raha dia miaraba ampijery ihany koa fa miarabanao ihany koa petrapetra sotra indrindra mbola tsy mifandray-tanana aloha tsika hajaina koa ny elanelana fanontaniana miverimberina foana ao anatin'ny pejy ny herisetra teboka ao dia hoe raha sanatria eto Antananarivo ny tratran'ny herisetra aiza ilay ivitoerana tokony atonina raha iharan'ny herisetra ianao dia sahy mitoroka ny herisetra ary sahy manao dingana tadidio fa tsy misy manamarina ny herisetra atao amin'ny olona anankiray na lehilahy izy na vehivavy ao anatin'izay sahy miantso ny 3.7 eo koa ny sahy koa manantona ireo ivitoeram-pianona ohatra voalohany indrindra ny ao Tsimbazaza misy mpiasa sosialy ao vonona miaino anareo eo ampitan'ny parka géologique eo le izy faharoa eny Manjakaray ao amin'ny birao ny propactra ny ministera am-ponina ary fahatelo ny ivitoerana manokana eo Mahamasina izay andraisana tanana ireo rehetra izay iharan'ny herisetra. Ny fandaharantsika moa dia mandeha na any amin'ny faritra sy eraky Madagasikara betsaka koa zao ny any manontany aiza ho aiza ny tokony hanatona raha sanatria izy tratran'izay herisetra izay ihany. Raha iharan'ny herisetra ianao any amin'ny faritra misy anao dia sahy koa miantso ny 3.7 fa vona miaino anao foana izay dia manoro lalana anao eo koa anefany afaka manantona andreo ivitoeram-pianona koa ianao ohatra nisan'izany ny any Manakara misy ny any Tuliara any faritra Atsimo andrefana misy ny any Androy any Anosy etsakilany koa ireo biropakitra ny ministera am-ponina 2 manerana ny faritra 2 dia mandray atanana sy miaino ireo olona rehetra izay iharan'ny herisetra toa ny Vakinankaratra Itasy Atsinanana Atsimo Atsinanana sy ny sisa maro izay tsy voatanisa eo koa ny service de district ny population mianim-ponina zany any amin'ireo faritra ireo ho an'ny toerana lavidavitra dia afaka mandray sy miaino anareo rehetra fa sahy manao dingana. Efa nitsidiana kely tany voalohan'ny fandaharana tany hoe hiresaka manokana momba ny herisetra ara-bola na ara-ekônomika isika androany misy torohevitra ve avy any aminareo mpiantsehatra ara-tsosialy amin'izay lafiny izay. Raha hiresaka momba ny hoe herisetra ara-bola isika na ara-ekônomika aloha dia tsara mamaritra azy hoe izany midika fa ohatra hoe fanaovana asa iray tsy fanomezana vola ary fampijaliana ny vady aman-janaka tsy famelomana koa tafiditra ao anatiny etsakilan'izay dia manoro hevitra n'ireo olona izay niharan'ny herisetra izahay amin'ny fanoroana azy ny lalana tokony alehany raha ohatra izy ka angataka pension alimentaire ohatra sara-pamelomana ny ankizy sy ny zanaky le olona niharan'ny herisetra zany dia mila manantona ohatra any amin'ny tribonaly ambaratonga voalohany raha aty Antananarivo moa dia eo Anosy ao amin'ny varavarana voalohany raha any amin'ny faritra dia amin'ny tribonaly ambaratonga voalohany ihany fa efa misy peta-drindrina foana dia afaka manantona zany isika etsakilan'izay koa ny vehivavy manambady ka raha ohatra izy ka tsy miasa dia manana zo ahazo an'izay hoe
tapamelomana zay koa izy dia afaka mangataka zay miaraka amin'io sara-pamelomana omena ny zanany io dia atorina ohatr'izay zany sareo. Mihina fa nazava tamintsika tany atokantrano tany reny valim-panontaniana nomeny chef body reny misaotra anao foana manaiky ny vahiny ato anatin'ny fandaharana. Makasitraka indrindra Laura dia misaotra indrindra. Anisan'ny fotoana indrasan'ny mpijery dia ny resadresaka iarana amin'ny onjimialy. Tonga sondra ianao dia faly miarabanao. Faly miaraban'ny Laura dia faly miaraban'ny mpanaraka amin'ny fandaharana ihany koa. Alohan'izany resadresaka izany aloha dia andao alohantsika hijery horonan-tsary. Ohatry ny be loatra reto ka. Tovy mampy, sakafo herinandro dia collage ny natao. Sady mila mitsitsy. Vadiko, aiko ma vola ty ampy. I collage zany katsika. Any ho antsika ato zala. Ty tsy mahampy zegny. Sady anao koa nga mieritreritra ny tantam-bola. Sady efa tsy mitadiko, tsy mahampy, tsy mahampy. Anao ty koa zala sarotin-drako be misy kiraroko io vao vidiko sady lafo be. Ity ma zegny? Ny tsanao zao io. Tsareo ilay izy raha tsy naloto. Bebe. Safa naka. Fa manino? Manisy ty kamba soroanao. Pavidana le vaovao za fa sy ty fa tegna faratsy mare. Safa io. Mangala amin'ny voly dia vitan super clou. Nao tsy malahelo mahita zio. Mba soloa. Asolo fa maimbo be. Tsy maimbo aby. Safa. Zaro zao efa mitsitsy mihitsy. Iny le horonan-tsary reny zany no atao hoe herisetra rabola. Reny mihitsy ilay herisetra rabola Laura. Misy finiavana zany any amin'ilay mpamiatra ny herisetra. Anda hanome vola an'ilay ankilany. Any aminy zany ilay vola dia tsy omeny ny ankilany fa izy ny mandidy sy manapaka. Zay tiany zany ny atao ary manao zay hiadana ny kibony izy ao anatiny. Le herisetra rabola zany dia finiavana tsy hanome vola an'ilay ankilany, tsy hanome fahafahana an'ilay ankilany mba hisitraka an'io vola io ao tokantrano na eo amin'izay sehatra misy an'ilay olona mifampiatra herisetra. Vadiko, ity ma katable zegny. Misy volantsika zany agnatin'ny studio ty. Fa ianao fa tsy efa nomeko vola e. Sady karitako ty fa tsy anao. Nganana anao kodiny io. Zava io. Za mbola tsy haiko nazo kiraro vao. Vola namezanao zany tsy afaka mividy kiraro aby. Fa ianao fa dia tsy maintsy zany tsy ampy zany foana e. Tsy mba mahay mitsitsy mihitsy. Dia mikataka foana. Ambesa vadiko. Lasa koro masiro anao. Tsy mitsikitsika. Tadam! Vadiko. Io masiro. Karakaiko anao. Zava tsara. Atody ve mba omenao anahy? Ianao raha tsy tiany io dia za zao ny ampilanao atody. Tsy mila an'io sosisy ny ilaiko. Vola be da be nomeko anao iny. Ke za ko mianatra mitsitsy karaha tomo. Tsy mila atody tsy mila an'io atody io sosisy ny ilaiko. Sosisy etiny eto amiko eto. Vola be da be nomeko anao iny. Zany hoe mety amin'seho amin'ny endrika zany le izy hoe le vehivavy ohatra no mikarama sy mahazo vola be dia le lehilahy zany tsy manana ny anjara toerany mihitsy eo amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny fampiasana an'io vola io. Fa indraindray ihany koa ny lehilahy ihany koa zany no tsy manome vola mihitsy an'ilay vehivavy. Ary vao mainka ary io vola io mety hoe mipariparitaka ny ivelany any amin'ny olona hafa any fa tsy misy tonga ao an-tokantrano. Matetika zany izy io no mifangaro mihitsy amin'ny hoe fisotrosotrona ny ivelany na famelomana vehivavy hafa any ivelany ihany koa indraindray. Chérie, za mbola tenigna moshiky.
mbola te hinana anao zany tsy problemtsika afaka aviditsika daholo na mbola reoreotsaretsy ireo ary merci sady za matoky any ohatsino ny addition ay zoky zany tsy maninona zany na ty rehetrarehetra ty tsy maninona vidinay daholo zany hoe miandamy ambavy zany a le herisetra arabola fanontaniana tonga dia tonga ao an-tsaiko fa maninona le olona iaran'izay herisetra rabola izay ary a no manaiky loary zay masaka e mamindray zao ianao io laninao tany daholo indray zao vola jeve azy tsisy na hanina tokona efa hatry ny atandrony ankiziny tsy ny sakafo no volany afa ianao fotsiny ny andrasa fitanana varisoloka vola foanany ianao manaiky izy a satria mahatsiaro ny tenany izy hoe tsy mana-tsafidy efa tena ny anarany mihitsiny zany ny antehatra tanteraka sy ny miankina tanteraka amin'le olona miaraka aminy dia ohatrany hoe mahatsiaro izy hoe tsy mahavita nininona zany izy a raha izy rery ary ireo a matetika zany lora eo amin'le resaka hoe herisetra eo amin'ny fanambadiana dia matetika zany no mitaraina le hiaran'ny herisetra hoe za tsy afaka miasa satria zahako tsy manana diplôma za ihany koa tsy afaka manorona asa fitediavam-bola satria tsy manana vola ety manana zany na le hoe fond zany dia zany foana zany matetika filazan'ny olona ty kosa ve dia ampy varisoloka e ampiny raha matoty a anjo fitsitsinany azao e efa hatramin'ny atoandrony eo azay tsy nihinan-kanina e tsy enao mandidy eto fa za zany loha-mpianakaviana azonao bebe famaliana dia inona ny azo atao amin'izany ny azo atao amin'izany zany a dia misy zatra mba tiako zaraina kely ty anankiroa ny anankiray zany a momba ny resaka hoe diplôma dia ny anankiray a momba n'le resaka hoe filana fanampiana arabola le momba n'le resaka diplôma zany a dia tiako mariana hoe tena ilaina ny diplôma fa ny diplôma zany a dia tsy boritra na sombo taratasy a fa fahaizana mari-pahaizana zany no atao hoe diplôma ka ninonina zany a fahalalana na talentanananao rehefa hainao tsara ny manao azy a mahatoky teny ianao manao azy a ary tena hoe ataonao amin'ny kalitao le izy a dia manana diplôma ianao amin'izay fotoan'izay mety hoe diplôma amin'ny fitaizana zaza diplôma amin'ny fanasana lamba diplôma amin'ny fanaovana sakafo diplôma amin'ny zavatra maro be deaibe zany dia ianao zany a tsy tokony hoe hidongy asa ihany koa fa tsy misy asa ratsy dia ianao mila mazoto miasa manomboka amin'izay hainao manao amin'ny kelikely mila manana faharetana zany ianao ary mila mahafantatra fa mila mitsemboka vao mahatratra ny tanjona tena nandray lesina be mihitsy raha za manokana mihina fa nareo any tokantrano any koa nandray an'izay lesina avy any amin'ny onjimialy izay dia hisaorana anao foana amin'izany rehetrarehetra izany misaotra indrindra aloha dia misaotra anareo mpijery ihany koa amin'ny herinandro indray eny areo mifarana sahady ny fandaharantsika mihina fa nafinaritra anao ny fiarahana tamin'ity andro anyity mihina fa samy nahazo ny tandrifiny ihany koa isika rehetra tany tokantrano tany azadiny mbola misy ilay concours-na sketch izay ianao mpijery no andrasana andray anjara ohatrany ahoana ary ny atao maka video ianao any tokantrano any aza atao mihoatra ny 2 minitra video mikasika ny herisetra mifototra amin'ny mahalahy na amin'ny mahavavy na violences basées sur le genre rehefa azonao ny video dia alefanao message privé na afatra miafina ao amin'ny pejy herisetra teboka ao alaina indray ny video iny dia asehony any olona eo amin'ny pejy eo izay be pitia na be j'aime mandrindra no mahazo any amin'ny fandaharantsika laharana fahavalo any no fantatra hoe iza no hibatany amboara angakaingany ianao fa 2 herinandro zany sisa no anananao andefasana an'io video io raha ohatra ianao manana fanamariana na fanontaniana na fijoroana vavolombelona dia miandry anao zay amin'reto adresy reto etanina foana ihany koa ianao iantsony 320 na 813 raha ohatra ianao vavolombelon'ny herisetra na ianao mihitsy ny sanatriny zany tratra ny herisetra maimaimpona ny antso raha mampiasa telma ianao maimaimpona ihany koa ny antso raha mampiasa orange ianao izay isaorana ry zareo amin'ny fiara-miasa
matetika isika mitaraina hoe tsy mahazo an'le 750 ka noho izany iangaviana ireo olona tsy sendra ny herisetra na tsy vavombelon'ny herisetra tsy antso ny 750. Raha ohatra ianao indray te hanantona ivitoerana angalana sosikevitra na hitarainana dia alefanay eo amin'ny écran eo amin'ny faran'ny fandaharana eo zany. Zay amin'ny herinaratra.